La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vaovao. Isokatra rahampitso ny fanaterana tota-taratasy firotsahako vidiana ho filohan'ny pirenena. Samy manana izay heviny amin'izany ireo olo-pirenena tsirairay avy. Mila mivonina amin'ny fampiarana ny lalàna kosa ireo rafy karakara sy mpanara-mason'ny fividianana hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF Konoe. Lasa fanjakana kely ao Taolaniaro ny orinasa QMM amin'izao fotoana izao hoy ny solombavambaoka voafidy tany an-toerana. Tsy voaja ny taratasy fifanarahana tamin'ny vahoaka, ahitatra ampoja ireo londohany amin'izany ary mibaiko ny tompon'andraikitra any an-toerana ny orinasa. Efatra faingo roa isanjato ny tany arikarena Vaovao ny taonina 17 raha ny tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Misy fiakarana izay taha izay saingy tsy mipaka amin'ireo olona any amin'ny toerana ambanivohitra raha ny fanadadiana atao. Tsy nanana politika mazava mitatana ny farin-dranomasina Madagasikara hatramin'izay. Vokany, tsy voatrandraka araka ny tokony izy ny arenan-dranomasina samihafa. Iarifa rimbona amin'ny famolavolana izany eo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny tsona. Eo amin'ny maresan-pirenena kosa indray dia nivoaka ny voaka-pifidianana tamin'ny fitsapahan-kevim-bahoaka tao Komoro omaly ary nandresy tamin'ny Salanisa 2.7 faingo 770 isanjato ny eny. Fitsapahan-kevim-bahoaka moa izay ahitana korotana. Nadidinindreo avy hatrany ary. Raika ampitelopolo ny volana Jolay 2024 tonga eto amin'ny fotoanan'ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ianao ankasitrahana sahady ianao nisafidy ny Kolo TV amin'izao fotoanan'ny vaovao izao nenimpotsika ny vaovao ary amin'ity alina ity dia isokatra rahampitso ny fanaterana ny tota-taratasy firotsahako vidiana ho filohan'ny pirenena samy manana ny heviny io pirenena manoloana izany. Mila mivonina amin'ny fampiarana ny lalàna kosa ny rafitra karakara ny fividianana sy ny mpanara-mason'ny fividianana hoy ny KMF Konoe. Fezora Valy. Rahampitso no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fanaterana ny tota-taratasy eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho an'ireo maniry ilatsako vidiana ho filoham-pirenena. Eo anatrehan'izay manana ny fomba fijeriny manokana ny olo-pirenena sendra ny mpanao gazety mikasika ny programan'asa sy izay olona iverin'ny mendrika hitondra fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ngamba aloha dia olona tokony ho manana ny fitiavan-tanindrazana ary tia ny vahoaka. Fa ny olona eto amintsika ny olona dia olona tia tena fa tsy tia firenena sady tsy tia ny vahoaka. Ny fiheverana azy aloha amin'izao iainantsika izao dia ny fandriam-pahalemana aloha tokony zatra tsy ho atao ambany zavatra mihitsy. Ny fandriam-pahalemana satria io no miantoka ny fahaveloman'ny olona. Raha izay fa ankoatr'izay koa ny fianarana tena mahavaky fo. Za tsy teny hoe iza ny disy na iza ny tsy disy fa rehefa tsy mahay ny zanaky ny firenena dia misy fiatraikany be amin'ny fiainam-pirenena zany. Olona manam-pahendrena, olona samihatrika. Fitanindrazana zany samihatrika ny ady izay ilaina amin'ny fiadinany tombontsoan'ny firenena. Ny fametrahana ny inona moa izy teo ny sokla hitondrana n'ity firenena ity. Zany hoe le fanovanatra amin'ny fotony hoy isika fa tsy ao anaty transition fanaovana azy fa ao anatin'ny mandat présidentiel anankiray. Ny système tribunal, ny système monétaire, tout fa tsy ao anatina transition. Ny andrasana aloha zany inona moa fa tsy hoe mba fivoarana eo amin'ilay fiainana zany hoe mba hiova ny fiainan'ny malagasy zay. Le fiainan'ny vahoaka aloha voalohany indrindra zao tena hita hoe miamafy
ny hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka zany aloha ny tokony ho jerena hoe inona ny lara-pameana mba hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Ny vary miakatra be ohatra ny vidim-bary, miakatra sao hiakatra indray ny carburant, zavatra ohatran'izany zany ohatra hoe mba jerena amin'ny vahoaka madinika. Malaza eto amintsika manko hoe natolotolotra fotsiny amin'izao fa manana ny soritra asa hoentina efa mba voafariparitra mioloha zany dia mba fatapatatry ny olona hoe izao ny programme anasan'ity olona ity rahatrizay hoe anirina izy tonga amin'ny toerana sécurité, ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobe, ny sosialim-bahoaka zany tsy nety mila vosina ohatra dia ny rafi-pitantanana. Fotoana ahitana ny tena mpanao politika mieritreritra mpandroso firenena marina izao hoy ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe izay mamita iraka any amin'ny faritra ankehitriny. Mila mivonona amin'ny fampanarahan-dalàna ihany koa ny mpisehatra mpikirakira sy mpitsara ny fifidianana raha ny fanazavana. Nisy olona be ny laza fa irotsaka hovidiana filoham-pirenena. Dia miandry ny olona hoe tena anaja ny teny nomeny ve reny olona reny? Mahafeno fepetra daholo ve ireo olona miresaka fa irotsaka ireo? Ankoatr'izay aorinan'izay ny RCC zany ho andrasan'ny olom-pirenena ihany koa hoe iza ny tsy nanara-dalàna, sana fepetra ve ny RCC amin'izay olona izay? Zany hoe any amin'ny resaka problème de neutralité, d'impartialité zany zao mapetraky ny olona. Io zany tsy ny candidat fotsiny no andrasana ny anarany. Manao ahoana ilay juridiction électorale. Raha ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny KMF Knoe hatrany, manimba ny sehatra ny fanaovana politika eto amin'ny firenena, ny fisian'ireo olona na antokony olona avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny antoko politika. Tokony afaka tsara raha ny fanazavana ireo mpanao politika marina izay miketsaka hampandroso ny firenena sy ireo izay mialokaloka ao ambadiky ny fanaovana politika. Raha tsy ahivina ny talata 20 Aogositra no feim-potoana farany ahafahan'ireo te hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena manatitra ny atota taratasy eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Efa vonona avokoa ny fikarakarana rehetra andraisan'ny vahoaka ny filohan'ny tetezam-bita teo aloha Andrinirina Rajoelina eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina raha ampitso ho ny mpikarakara. Fotoana hitondran'ny filohan'ny tetezam-bita teo aloha fanazavana bebe koa mahakasika ny IEM izay fotoana izay ary fotoana hianonany etaetan'ny vahoaka tahaka ny efa nataony tamin'ireo faritra maro manerana ny nosy fanampanazavana. Arak'izao hitantsika izao zany dia efa mandeha ny fanomanana, efa mamaraparana ny fametrahana ny fandraisana ny fotoana rapito izay ianan'ny filohan'ny Rajoelina amin'ny vahoaka Antananarivo izay efa ela ny andrasana ka dia fanasana efa voazara avokoa amin'izay olona rehetrarehetra tokony nasaina manerana ny nosy. Misy ny sojabe, misy ny tangalamena, misy ny bentanàna ary izay vahoaka solitena amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy ka dia miandry ny fotoana rapito zany sisa isika amin'ny ora sasany eto amin'ny Palais des Sports. Ny fizotrony fotoana dia misy ny arak'ilay efa natao rehetra nandritra ny fahatra sy ny fitateram-pahatra izay nataony araka tamin'ny filohan'ny Rajoelina sady filohan'ny IEM dia misy zany famelabelan-kevitra mikasika ny IEM sy ny fanatontosana n'izany IEM zany eto amin'ny firenena dia misy ny fandraisam-pitenenana sy fianonana ireo etaetan'ny vahoaka izay mamirifiry ny vahoaka avy any amin'ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara. Ary misy araky ny fanasana, misy ny fanentanana ara-kultoraly koa izay anelanelana n'izany fotoana rehetrarehetra izany. Lafy vaovao hafa kosa indray dia lasa fanjakana kely ao Taolagnaro ny orinasa QMM amin'izao fotoana izao ho nisy olom-bamoaka voafidy tany an-toerana. Tsy voahaja ny taratasy fifanarahana tamin'ny vahoaka ahititram-ponja ireo londohany amin'ny izany ary mibaiko ny tompony andraikitra any an-toerana ny orinasa fanadinga eto Andriatsilavo. Taorian'ny fitakiana nataon'ireo tompony tany izay ampiasain'ny orinasa QMM any Fort-Dauphin, nisy ny taratasy fifanarahana natao taorian'ny fampidiniana ny fahatelo ny volana jiona lasa teo. Ny fanekeny rehetra fa hojerena ao anatin'ny 3 herinandro ny olana rehetra. Hatramin'izao nefa tsy mbola nisy ny dingana natomboka ary tsy nisy ihany koa ny ezaka nataon'ny orinasa amin'ny fandoavana ny vola. Fanakorontanana izany hoy ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana ary nahiditra amponja ihany koa ireo lohandohany tamin'ny fitakiana. Na izany aza, itoy hatrany ny fitakiana ny zo raha ny fanazavana. Fa zay zany dia manamafy fa tsy hampihemotra amin'ny fitakiana sy ny fangatahana ny zon'ireo vahoaka reo ireny ataoko hoe fihetsika izay tsy manaja ny soatoavina malagasy nataon'ny orinasa reny fa dia itoy hatrany ny fitakiana mandra-pahitana
an'izay vahaolana sy mandra-pahazony reny olona reny an'izay vidin'ny tanindrazana zay. Tsy nikeo même makory ny tompon'ny tanindrazana eto Madagasikara matoa tonga teto olo zareo dia hitady ny tombontsoa ho anazy fa tsy hitady ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Anjara ny fitondram-panjakana kosa mba miady ny ho tombontsoa ny vahoaka malagasy eto Madagasikara ao anatin'ny fipetrahany reny mpampiasa vola eto Madagasikara reny. Araka izany, tsy anaika izy ireo ary hitaky hatrany ny zo hisitraka ny taniny amin'ny mahamalagasy sy tompon'ny tany azy. Na eo aza ny filazana fa ohatra ny fanjakana kely ao Fort-Dauphin, ny QMM amin'izao fotoana no ny antony maro samihafa. Lasa ohatra ny fanjakana kely ny QMM ao Fort-Dauphin satria mibaiko ny solotenam-panjakana, mibaiko ny fitsarana amin'ny fomba hoentina moretana ny vahoaka madinika izay tompon'ny tany ao Ataolagnaro. Ka zay zany mahasolom-bavambahoaka anay dia miady hatrany ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka ao amin'ny distrika anay, ka zay no angatahana amin'ny fitondram-panjakana mba tena hipetraka ary anaja ny mahatompony tany malagasy zay ka tena hijery vahaolana ao anatin'izay satria ny anay dia tsotra lalàna ny ampiarineto, ny code minier ny ampiarineto. Voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany izay manan-kery eto amintsika fa azo atao ny mampiato ny fanomezan-dalana hitrandraka raha toa ka misy ny olana sy ny finiavana tsy hanaraka izay voasoratra ao anaty cahier de charge. Andrasana araka izany ny fandraisana fepetra amin'ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany mba tsy hisiny ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny orinasa sy ny mponina any an-toerana. Efatra faingo roa isan-jato ny tany arikarena Vaovao taona 17 raha nitatitra izay nataon'ny banky iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Nisy fiakarana izay izay saingy tsy mipaka any amin'ny vahoaka indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny fanadidina natao. Michela Ranarzoana. Nivoatra ny toe-karen'i Madagasikara tao anatin'ny 5 taona raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena androany. Raha toa efatra faingo roa isan-jato ny tany arikarena Vaovao ny taona 17 tafiakatra 5 isan-jato izany amin'ity taona 12 ity. Efitra telo lehibe araka izany no nivoatra tao anatin'ity tatitra nataon'ny banky iraisam-pirenena androany ity. Ny fiakaran'ny arikarena Vaovao, ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao entina mampivoatra ny toe-karena fa isany notsindrin'izy ireo ny tsy ahitana taratra ny fivoaran'ny arikarena Vaovao any amin'ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ny antony nahatonga ny hoe ny hena ny croissance tany amin'ny secteur primaire. Ny voalohany aloha misy ny resaka hoe resaka condition climatique. Rehefa ratsy ny condition climatique dia misy fiantraikany amin'ny vokatra zareo zay. Zay ngamba tsisy zavatra azo atao ankoatra ny hoe manamafy ny fahavononany zareo hiatrika ny loza voajanahary ohatra. Dia ny anankiray hoe manampy ny zareo hiarina aingana rehefa mitranga ny loza. Fa ankoatra n'izay koa nefa ny afaka tsaraina ny productivité satria ny famokarana eto Madagasikara anisany ambany be ohatra raha maka ny varitsika dia tena ambany be ny productivité. Araka ny fandinihana nataonay zany dia niresaka ohatra hoe rehefa manana lalana tsara olona ireo ka afaka mamoaka ny entana any an-tsena, afaka mividy masomboly tsara dia manampy manatsara ny famokarana izay dia manampy manatsara ny farim-piainan'ny olona any ambanivohitra koa. Dia ny ankoatr'izay koa nefany tsy tokony hoe resaka fambolena ihany fa toandry zareo fa tokony mba manao zavatra fa ankoatra ny fambolena koa zareo. Dia izay manampy ny zareo hoe raha ohatra ka misy choc amin'ny fambolena dia mba misy fidiram-bola avo zareo zany. Isany voaresaka tao anatin'ity tatitra ity ihany koa ny inclusion financière mbola ambany antotany isan'ny voaka 9 isan-jato ny taona 14 raha toka 12 isan-jato ny taona 17 raika 20 isan-jato amin'ny mponina malagasy kosa ny tsy mbola manao izany. Raha ny fanazavana dia isan'ny singa iray mampitombo ny arikarena Vaovao fa indrindra mampivoatra ny toe-karena
ny fidirana amin'ny tolotra arabola na ny antsoina hoe service financier. L'accès aux services financiers est surtout vu comme un accès à des services qui vous permettent d'investir. Ny fidirana amin'ny tolotra arabola na service financier dia azo hitarafana fa afaka mampiasa vola na ihany koa manangona na mindram-bola ny olona iray. Raha araka ny atotanisa dia 220 isan-jato ny malagasy no tsy manao izany dia midika fa rehefa mila mampiasa vola izy ireo dia ho sahirana. Izay no mahazava-dehibe ny fidirana amin'ny tolotra arabola izay. Pour que les gens puissent produire et être plus productifs, prendre certains risques aussi en termes. Fampiakarana ny arikarena faobe ho 5,4 isan-jato ny fampidirana ny tany fiakarana ny vidim-piainana hatramin'ny 7 isan-jato ary fampiakarana ny tany fampiasam-bola mpanjakana ho 5,8 isan-jato ireo no tanjona hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Mandidina ireo hetsika sindikaly kosa indray dia mahatratra hatrany amin'ny 5,700 miliara ariary ny fatiantoka vokatry ny fitokonana ny mpiasan'ny faditseranana tato anatin'ny 3 volana izao raha ny kajikajy izay natao mandidina ny 10 isan-jato ny mpiasan'ny faditseranana manerana nosoko ny mbola manohy ny fitakiana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izy ireo. Fanadidiny Fezora Valy. Raha toa ka 5 lavitra isa ariary isan'andro ny fatiantoka raha toa ka misy ny tsy fiasany eo anivon'ny faditseranana malagasy dia heverina fa efa mahatratra 5,700 lavitra isa ariary izany tato anatin'ny 3 volana izay nisy ny fitokonana ny sandika ny mpiasan'ny faditseranana na ny sampido. Hatreto tsy mbola nisy ny fifampiresahana mahana ny olana raha ny fanazavana. Raha ny fanatonana dia tsy nisy hatramin'izay fa notiny iray izany no mivaly avy any izay ao amina resaka anaovana fanerena anao hiasa. Raha fitoniana no tadiavina dia manjary lasa resaka ohatran'ny faneriterena no zavatra atao. Tsy miray feo amin'ireo tompon'andraikitra izay milaza fa miasa ny faditseranana ny Saint-Pitou raha nambarana izy ireo. Fantatrareo tsara fa olom-boatendry mpanjakana reny manao communication reny noho ny fiarovany sezany sy noho ny fiarovany zavatra ataony dia manao communication izay somary mifanohitra amin'ny zava-misy izy dia manery ny mpiasa ankolaka amin'ny alalan'ny famoahana note de service hanerenanay hiverina any amin'ny toeram-piasana amin'izao fotoana izao. Izahay mpiasa izay mitokona dia tsy manery ny mpiasa hiaraka aminay fa mandresy lahatra izahay ary maro be ny resy lahatra amin'izay ampirofon'izany afaka miditra ao anatiny ao nareo mahita zao fa tsy misy mpiasa miasa raha tsy visivitsy azo isaina amin'ny rasa-tanana angamba. Mandidina ny 10 isan-jato ny mpiasan'ny faditseranana manerana nosy ankehitriny no manohy ny fitokonana raha nambaran'izy ireo. Tsy emotra ny fitakiana izy ireo raha tsy misy ny ezaka avy amin'ny tompon'andraiki-mpanjakana mahana ny olana. Raha tsy ahivina ankoatra ny fitakiana sindikaly mikasika ny tombon-tsoa sy trahan'izy ireo amin'ny asany, takiany ny sindikaly ny mpiasan'ny faditseranana ihany koa. Raha tsy ahivina ny fanafoanana ny fifanarahana eo amin'ny orinasa tsy miankina Gasnet. Tsy manana politika mazava mitantana ny fari-dranomasina i Madagasikara hatramin'izay vokany tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny arenan-dranomasina samihafa eto amintsika. Iara-iasa amin'ny famolavolana izany araka izany eo anivon'ny ministera ny fananjariana ny tany sy ny jono. Fanadidina. Ankoatra ny gabraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny sihatry ny fitrandrahana ny arenan-dranomasina teto Madagasikara, ny tsy fananana politika mazava ny tantanana ny fari-dranomasina no tsy nafahantsika nitrandraka araka ny tokony ho izy ny arenan-dranomasina samihafa. Araka ny fanazavana, avroeny raha mita amin'ny arena ny tanety ny arenan-dranomasina ary afaka ny mampidi-bola betsaka ho an'ny kitapam-bola-mpanjakana, mampiroborobo ny faritra ary miteraka fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny fotony ihany koa. Noho ny fahatsapana izany indrindra, iarifa rimbona amin'ny famolavolana ity drafi-panajariana ny fari-dranomasina ity manomboka izao ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny jono. Fanombohantsika izao amin'ny fitantanana n'izany sehatry ny ranomasina izany dia metraka fitaovana anankiray mba ahafahana mitantana sy manajary koa izay faritry ny ranomasina. Hitantsika fa nitahiry arena roa avo eny mihoatra ny aty tanety dia faritra koa mila arovana. Dikan'izany mila fametrahana fitaovana ohatra n'ireny schéma régional d'aménagement territoire reny na schéma national na schéma communal mila fitaovana ohatr'izay koa mba ahafahana mitantana n'ilay faritry ny ranomasina dia ilay resantsika hoe planification spatiale marine resantsika mba ahafahana mitantana izany. Araka ny fanazavana, atomboka amin'ny fanangonam-baovao sy ny fanaovana taosary ny aty ranomasina ny fandrafetana ity drafi-panajariana ny fari-dranomasina ity ka ny faritra avaratra sy avaratra ndrefa ny Madagasikara no hanombohana ny tetikasa raha ny fanazavana trany. Efa nanokana soraboly izay anaovana exercice voalohany
mikasika ny fandrafetana an'izany fitaovana zany mifaritra-dranomasina sy ny avaratry ny nosy sy ny avaratra andrefana fa mbola manomboka aloha tsika amin'ny fanaovana an'ilay hoe atlas marina resantsika zany hoe ina daholo ny zava-misy eo anatiny totam-baovao rehefa azotsika izay rehetrarehetra izay vao miditra amin'ilay exercice makany amin'ilay hoe fandrafetana n'ilay drafim-panajariana ny espace maritime amin'izay tsika. Araka ny fanazavana trany ny eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananan tany sy ny eo anivon'ny ministera njony sy ny arena anaty rano ny arifarimbona amin'ny famolavolana ity drafim-panajariana ny fari-dranomasina eto Madagasikara ity nanomboka androany ny fampiofanana ireo mpiantsehatra samihafa mahakasika ny fanatanterahiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpianatra roa no voasambotra sy naratra mpitandro filaminana raha ihany koa naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny ENS sy ny mpitandro ny filaminana tetsy Ampefilo tamin'ity androany ity. Tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy valiny mahafapo hoy ireo mpianatra. Fanadiny Mikael Ramarona. Mbola nitoy tamin'ity androany ity ny hetsika ireo mpianatra eo anivon'ny ENS na ny École Normale Supérieure eto Ampefilo. Raikitra ihany koa ny fandefasana bomba mandatratra maso ary olona roa no voasambotra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra. Mpitandro filaminana iray ihany koa no naratra vokatry ny torabato avy amin'ireo mpianatra, toraka vokatry ny fahatezerana ny fisamborana ny naman'izy ireo. Ataonay ny fanadidinay koa ka raha mitombona nidaroka nataonareo taminy so ataonay analizy le mpianatra dia zay angamba anjaranay. Eto ty le mpianatra le vakondro be to aza le aminay mpianatra zany tena tsy rara loatra zay olona tsy nanao degatsy na iny fa tonga dia ampiasana famoretana toy ny fitakiana zay ataon'ny mpianatry ny ENS mikasika ny resaka recrutement systématique sy ny reclassement zany hoe fampiakarana ny catégorisation ny sortant professeur lycée ho catégorie 6 eo ihany koa ny fampiakarana ny mpianatra navita fianarana manana diplôme M2 hitovy amin'ireo professeur certifié zay tokony ho catégorie 8 nisy ny fifandomana tamin'ny mpitandro ny filaminana araka ny hitatsika moa dia efa nyrahina ary ny fanaraka ny mpianatra rehetrarehetra fa tsy hijanona ny tolona raha tsy mivaly ny fitakiana raha tsy misy ny taratasy vita sy ny mazava manamarina an'izany dingana irsona amin'ny famahana ny olana izany. Mbola hitoy hatrany ny fitakiana hoy ireo mpianatra raha tsy misy valiny azo tsapahitanana avy amin'ny tompona andraikitra hoy hatrany ny fanazavana raha tsy ahivona teboka maro amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana no takiana ireto mpianatra ireto. Tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny pejy tokavaritra isika orinan'izay nitondrananao asa miafaka iray hafa indray dia ny fanamboarana radiateur izany hijery ny fanomanana ny ekipa pirenena malagasy sokajy vehivavy taranja bola kitra ihany koa isika fanomanana ny Kosafa Cup omanina 24 rehefa avy eo ary.
Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Don Orlando... Honesto. ¿Te pagaba? Éramos pareja. Gracias, mi amor. Se querían entonces, no era solamente sexual. ¿Por qué quieres saber eso? No, lo que pasa es que el cuerpo del señor Oneto llegó con golpes, con hematoma. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro esposo, hermano, padre, compañero y amigo. No vayas para allá. Eso sería masoquismo. Cuando me casé con... Araka ny bande-annonce teo iny une femme fantastique izay indray nohoronan-tsara raha antsika ny alina amin'ny folo ora latsaka folo eto amin'ny Kolo TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia gadra valopolo mahery amin'ny 27 amin'ny 100 voatanan'amponja vojomaika ny tsy voatsara ara-potoana ka mijanona any an-tanimora. Iray amin'ny antony mahafeno hipoka ny fonja izany raha ny fanazavana azo ary mila jerena vahaolana fanadiny Michela Ranarjoana. Mivoatra saingy miadana ny zava-misy mikasika ny détention préventive na ihany koa ny fitanana amponjavonjy maika ny olona iray ary tonga hatrany amin'ny fitsarana. Isan'ny olana goavana hita ao amin'ny fonjana tanora ny fitarazaon'ny fitoam-pitsarana raha ny antotanisany omeny fiarahamonim-pirenena iray miaro ny zon'ny voafonja. Antsasamanila ny gadra miisa 27 no tsidiana no jovoatsara ara-potoana. Dia misy antony isan-karazany mahatonga an'izy ireo zany ho tavela ao izay resaka administratif moa zany le izy. Hatreto aloha zany mbola eo ihany tsika hatramin'izao. Afaka mitena hoe tsy misy fiovahana fa tsy mbola mivoatra be satria betsaka le antony mahatonga le olona tsy mety voatsara. Ohatra zao hoe misy didy any dia nefa le mpitsara anazy tamin'izany affecté dia tsisy manao sinio didy io dia sahirakirana kely dia izay no ezahana vahana tana ho vahaolana fiara-miasa malalaka be amin'ny fitsarana sy ny mpandrahany fonja izarena zany hoe iza reo olona reo izay efa tokony ho tsaraina nefa tsy voatsara fa voahidy ao dia identifiena tsirairay eo. Isan'ireo petra tsy voahaja eto Madagasikara ihany koa raha ny fanazavana azo hatrany ny tsy isian'ny fanonerana na ny droit de réparation ho an'ireo olona tokony hanefa sazy latsaky ny fotoana nitanana azy amponja vonjimaika noho ny tsy fisian'ny fitsarana. Mahakasika ny droit de réparation zany ngamba ny masin'ny fanjakana no manome an'izy raha sendra hoe mihoatra marina hoe sazy tokony ny tazomina amponja mihoatra no sazy tokony ho azy izy dia izay amin'ny lalàna moa mamaritra an'izay dia fanjakana tokony manome fa eto amintsika aloha ngamba mbola tsisy an'izany amin'izao. Misy lalàna zany eto amintsika fampiarana lalàna misy le mpanao lalàna no tokony jerena mamisy mamaritra an'izay. Fa ankoatran'ny tsy fisian'ny fitsarana ireo voafonja vonjimaika dia isan'ny voalaza ny tompona andraikitra trany fa mahipoka ny fonjana tanimora ny tsy fifanarahany isan'ny gadra sy ny fodi-drafitrasa misy amin'izao fotoana izao. Tonga surpopulation carcérale dia mazava ho azy ny fonjam-pena tanimora efa tamin'ny 1896 ny olona ary prévu pour 800 personnes izy io tamin'izany. Tsika nefa mitombo foana ny population raha nanisam-ponina farany ngamba tsika to efa misy 25 millions safiry ny olona tamin'izany 1996 zany mety tsy fantatro teto Antananarivo dia zay zany ny tena cause tena hoe mahatonga le surpopulation le fitombony.
Anatotanisa ho an'ny fonjana tanimora raha toa ka voafonja 700 no tokony ho sahaza ny fotodrafitrasa efa mihoatra ny 3,000 ireo voafonja ao ankehitriny. Hatreto isan'ireo ahitana trangana tsy fanajana zon'olombelona betsaka indrindra ny any am-ponja. Tontolo ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia raha mbola mitony tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana ina itohy ary tsy voafahintso ny firongatry ny fakana-keriny any amin'ny distrikany Tsaratanàna hoy ny solo-mavomboaka voafidy any an-toerana fanadina. Tsy voafeny fandriam-pahalemana any amin'ny distrikany Tsaratanàna mba natato anatin'ny efa-bolana farany taona 2024 ny fanaovana takalinaina. Valo no niarana izany nandritra io fotoana io tany an-toerana araka ny tatitra ofisialy. Mitentina 20 amin'ny 100 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny vola efa azon'ireo dahalo manoloan'izay asa fankanan-keriny izay. Ahina ny azahoan'ity asa raha tsy tivahana manoloana ny tsy fisian'ny fepetra mahomby raisina. Moramora kokoa amin'ny dalo ny mangalatra olona no mangalatra omby. Nampitandro filaminana azy no tsy fahampiana isa zay misy any dia miaro ny tena sy ny kazerina zay ny tena asa vaindondra raha. Satria raha misy mpitandro filaminana ray atakeny dalo 50 ahoana moa ny eritreretantsika hoe aro ny tena izy amin'ilay fotoana zay. Zany hoe tsy maintsy sady miaro ny tenany izy tsy maharotsony zany an'ilay vahoaka zany. Raha tsy voasakana ity resaka fanaovana kidnapping ity. Satria ilay olona maka an'ilay olona any dia olona vetsy amin'ny fokotany etsy, vetsy amin'ny tanàna etsy, vetsy amin'ny trano etsy sisa fantatry mpiaramonina. Dia zavatra mety isy zany hoe raha nalainao ny havanay dia mety ilay havanao miaramonina aminaty indray nalay sasany. Dia isy explosion sociale zany mety iseho amin'izay fotoan'izay zany. Mikasika ny asa fankanan-keriny herinandro teo izay nitazomany adalim-piasan'ny kroma 4 namaly ny feo nandeha mikasika ny tsy fahitana ny tena nandritra io fotoana io ity solo-mavomboaka voafito tao Tsaratanàna ity. No amin'ny fisany fadisy ny filazana ny fisiany fampirarahana tamin'ny tena sy ny dahalo. Député lefa député za tsy taisa fatao foana ka ary tena tany atoerana mihitsy tany atoerana tamin'ny andro alady talohan'ny fotoana io. Fa Zalahy moa dia niteny mihitsy hoe raha izy no tratrany tamin'io satria misy ny teny araka le rezecteny hoe anlefa député raha izay. Faharoa hoe tsy kombakomba ny député amin'ireo dalo ireo io resaka kidnapping ny sesy io. Reo olona valo tratra kidnapping reo zany dia tiako milaza amintsika fa tsy nisy mihitsy ny amin'ny hoe fifanarahanay amin'ny dalo ny amin'ny fisamborana andreo. Mandry Andry Ranantsy araka izany ny vahoaka any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 araka ny antotanisa azo hatrany ankoatra ny asa fankanan-keriny natratra 730 ny trangana asan-dahalo tany amin'ny distrikany Tsaratanàna iny. 720 sy 10 ny isan'ny omby very ary 720 ny sekoly ny katona vokatra izay. Izay ny amin'iny fa tsy matateraka ny fampanantenany fofifa io rafidinina ny fanambarana nataon'ny mpiasa misotro ronono tao amin'ny fofifa Kianjasoa. Mbola andrasana hatramin'izao vola fisotro rononon'izy ireo efa nanomboka taona 780 sy 790. Fanadina Albertin Ramialarivo. Mpiasa miisa 750 misotro ronono tao amin'ny fofifa na ny foibe fikarohana momba ny fambolena Kianjasoa mbola tsy nahazo ny fisotron-dronono ny hatramin'izao. Tsy mbola nandray vola fisotron-dronono izy ireo nanomboka ny taona 770. Dingana maro no efa nataon'izy ireo nefa tsy misy vokany hatreto. Tamin'ny taona 770 dia nisy fanentanana nataon'ny Banque Mondiale tamin'ny mpiasa tao amin'ny fofifa Kianjasoa mba handeha hisotro ronono mialohan'ny fotoana ka atsitrapo-tanteraka ny voalaza tamin'izay fotoana izay. Atsitrapo-tanteraka ary nisy mihitsy barème de coefficient zay manambara ny pécule de départ zay omenandreo mpiasa ka miankina amin'ny ancienneté de service sy ny indice zay barème zay ary vola be tokoa amana million satria any amin'ny 30 millions 35 millions farany ambany tamin'izany fotoana zany araky ny salaire minimum de base. Nisy koa fanentahana tamin'izany fotoana zany fa nisy ny intégration. Mpiasa nefa nefa andeha anticiper dia sahala milasa hanina fotsiny ilay zavatra. Nisy koa tamin'izany fotoana zany fanentanana fa hoe ho an'ireo ECD dia rehefa feno 10 taona dia hikarakara ny dossier ka afaka mba mandray pension ihany. Tsy tanteraka nefa zany tompoko hatramin'izao. Mijanona ho fampanentenana fotsiny ihany araka izany ny teny nomen'ny mpitantana ny orinasa azy ireo 220 taona lasa izay.
vola mitetina 530 tapitrisa ariary isan'olona ny mbola tsy voaloha hatramin'izao. Noterena hitsahatra amin'ny asana izy ireo fa tsy antsitrapo raha ny fanazavana. Tonga teo Ankianjasoa, inspecteur d'État avy any fanjakana foibe araka amin'ny voalazany nanadiady momba ny fandehanana retraite anticipée dia zay moa araka an'ilay voalaza dia noterena fa tsy nandeha antsitrapo ka ny teniny Ramatora Rabena Livona moa dia enjana zay no voatery tsy maintsy nandaminay satria velona hoe izy tsy mandeha dia fampitady eto sika ka nikarakaranay tamin'izany dia omby, trondro, raha sanatria misy very moa zao dia angamba zay mpiasana hoe ireo mpiasa tranainy dia voatery tompoko tsy maintsy nandeha zany zavatra zany. Mitaky ny zony araka izany ireto mpiasa ny soteronono ireto izay ilany fatanorana teo anivon'ity orinasa ity. Asa miavaka iray indray no entina aminao amin'ity fanadadiana manaraka ity dia ny fanamboarana radiateur izany. Amin'ny fotoana maintany moa no mamaro ny fiara amboarana radiateur izany raha ny fanazavana azo. Mikael Ramalona. Rakotoniaina Justin mpanao asa tena iray eto Itosy. Ny fanamboarana radiateur no tena manavanana azy ka ity no antom-pivelomany isan'andro. Manana ny atelier-ny manokana izy ary miasa toy ny mpiasa birao rehetra. Saingy izy ihany no mibaiko ny tenany manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,400 ariary ny fanadiovana sy fanamboarana radiateur ary maharitra hatramin'ny ora 3 ny fanamboarana izany izay miankina amin'ny fahasimbana. Ny radiateur zany arakaraka le fahasombanany anamboarana anazy dia rehefa simba izy dia tsy maintsy amboarina satria io ny ain'ny tômôbily. Ohatra izy zao hoe mafana zao ny andro efa lomboka afana dia tsy maintsy misôfy izy. Io tsy maintsy tsy maintsy diovina ny radiateur. Vitany Justin ireo radiateur izay mandalo eto ka misy fahasimbana na mila diovina izany. Ao anatin'ny vanim-potoanany maintany no maro ireo mpanjifa mila mivonona amin'ny fitaovana isan-karazany ihany koa ny tenany hiatrehana ny asa. Maintany izy vao tena be dia be fa fahavaratra izy tsisy rinina koa izy dia misy fa kely fa maintany izy ny tena mandeha ny asa. Hatramina 4 elina zao jusqu'à hoe 307 rehefa hoe tômôbily dia tsy maintsy amboarina radiateur daholo. Tsy maintsy mividy firaka aloha zany satria firaka ny sodena azy. Dia konkoa ny asidra dia brasure zay zany tena miady amin'ny radiateur zay. Dia ny oxygène dia ny carburant ao anatiny kio. Ireo zany fitaovana tsy maintsy miasa ireo fa raha vao tsisy an'ireo dia ohatran'ny hoe kotony tsy mety ihany satria fitaovana raha vao fitaovana tsy ampy konkoa ny anao zavatra dia lasa tsy mety. Ankoatra izay dia omena fahafampo ireo mpanjifa rehefa tonga manamboatra radiateur eto amin'ny Justin. Fahafampo zany tsy maintsy miezaka ianao manao tsara zay foana. Tsy maintsy miezaka manao tsara ianao dia konkoa ianao tsy mivasizitra be amin'ny resaka adivatra fa matetika tsy voatery hoe ianao foana marina fa ny kiliako koa matetika misy marina dia tsy maintsy misadapta zany ianao amin'izay. Fa ianao zany ianao mba misadapta le kilia dia miavia aty aminay fa zay tonga dia vonona ny andray anareo zay kilia zay tonga eto. Matoa sokafana ny atelier vonona ianao zany ny amahany kilia hoe zao no foany hoe ny defaut-ny radiateur na kilia dia tsy maintsy vonona ianao mamany iny olana iny. Nanomboka tamin'izy 19 taona no nanao ity asa ity hatramin'izao. Mahavelona ny asa raha ny fanazavany. Tamin'ny fianarana, tamin'ny olona namany no nahafahany na nitatra ny fahaizany ka izao nanokatra ny atelier-ny manokana izao. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia tapitra androany ny fampifondronana voalohany amin'ireo mpilalao baolina kitra vehivavy miisa 3 hiatrika ny COSAFA Cup Oman 2022. Henri Florian. Ny farana tamin'ity androany ity ny fampifondronana voalohany ireo mpilalao ny Barea de Madagascar anomana ny fiatreny ny COSAFA Cup Women 2022. Fifaninanana izay ho tanterahana aty Afrika Atsimo ny 9 Aogositra hatramin'ny 7 Septambra ho avy izao. 30 miravavy izy ireo no nanaraka ny fampifondronana teny amin'ny Calion nanomboka ny 12 Jolay lasa teo. Club enina
niatrika ny dingana faharoa tao anaty fifananam-pirenena no nakana azy 30 miravavy ireto. Isan'izany ny club Askam Maitasy, ny AC Sabnam, ny Askota Ndalamanga, ny Samboeny, ny Presco Ivakina Karatra ary ny Askuf Matsaitrambony. Ny fahaiza-manaony tao anatin'ny fiadin'ny tompon-dakany Madagasikara no masontsivana ho an'izy ireto. Ito ny 10 Aogositra izao indray ity fampifondronana ity anoho izany ireo 2026 voatazona. Tamin'ny taondasa nintsana teo amin'ny fidinana voalohany ny Barea de Madagasikara tao anatin'ny ity Kovzafa Cup iomainina ity. Anarina ny lesoka nisy tamin'ny herintaona araka izany no tanjon'ny Barea amin'ity taona ity. Izay ny vadiantsika maresaka iraisam-pirenena dia nivoaka mpifidianana tamin'ny fitsapan-kevim-bahoaka ao Komoro Omary ary nandresy tamin'ny Salanis 250 470 isanjaton'ny eny. Fitsapan-kevim-bahoaka moa izay nahitana korotana fanadina. Teo imaso ny mpanao gazety tonga nandatsabato nandritra ny fitsapan-kevim-bahoaka amin'ny fanovanana lalam-panorenana tany an-toerana ny filohan'ny Komoro Azali Assoumani Omaly. Na izany azy nafana ny toedra raha Omaly maraina. Nisy andian'olona nanafika ny birao fandatsaham-bato ary nandatra mpitandro filaminana iray. Ho an'ny rehetra tsy misy fisalasalana mety ho ireo mpanohitra no nanomana io fanafiana io. Malahelo milaza fa ireo antoko-mpanohitra no nanomana io fietsika mamoa fady io. Mazava tsara fa isan'ireo ao amin'ny QG ny antoko Juillet ireo olona ireo. Du QG du parti Juillet iray amin'ireo antoko-mpanohitra dia tsy manaiky ny fifidianana. Nous boycottons le référendum. Tsy manaiky ny fitsapan-kevim-bahoaka izahay satria fitiavan-tanindrazana sy adidy izany no ny fanomanana fifidianana izay feno tsy fanarahan-dalàna ary ny lalàna aroso dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Ny volana ambony lasa teo no samborina ireo mpanohitra ary natsahatra ny fietsiketsehana. Iamafy ny fahefan'ny filoha na eo aza ireo fanakianana maro no izy mirona any amin'ny jadona. Ankoatr'izay, ahafahan'ny potsista mitondra mandritra ny 5 taona indro mifanesy io fanovana io raha toa ka tokony hisy ny fandabasam-pahefana isaky ny 5 taona amin'ireo nosy 3 miravavy. Efa nanambara i Azali Assoumani fa raha toa ka lany ny eny iroso amin'ny fifidianana melohan'ny fotoana ny taona 2024. Fomba ahafahany mitondra ny firenena hatrany amin'ny taona 2024. Androany efa nivoaka ny voka-pifidianana ny an-toerana ary nandresy tamin'ny Salanisa 2,470 ny eny. Ety ampamaranana dia isy fiovana kely ny ora amin'ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV rahampitso voalohan'ny volana Aogositra 24 iroso amin'ny fitora sasany ny Vaovao rahampitso ao alohan'ny Vaovao araka izany dia hitanao ny fandaharana Mekamag sy ny telenovela Ne me quitte pas. Tsisy ihany koa ny fandaharana Instafen rahampitso ihany io. Aorianan'ny Vaovao kosa no anarahanao ilay fandaharana mahakasika ny IEM efa hitantsika amin'ny fampahafantarana eto amin'ny Kolo TV eto ihany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitraninao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.